miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy ndo ty fandarana hambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao manambahiny ny fandarana amin'ny alalan'ny ivitoerana mpanaramasin'ny fifidianana safidy eto indrindra erason anisan'ny ao anatin'izany fiarahamonim-pirenena izany miarabanao ny fandarana ary makasitraka namaly ny fanasana eto amin'ity onjapety dia miarabantsika rehetrarehetra tsika mpiaino amin'izao fahavitany ny fifidianana sombavambahoaka izao dia miaraba namanato ihany koa anokafantsika ny resadisaka ry erason nanaoana ny fanarahamaso na ny fijerinareo ny fizotran'ny fifidianana solombavambahoaka ny alatsinainy iny amin'ny akapobeny raha miakapobeny aloha dia ny safidy nanao fanambarana anankiroa miantaona tamin'ny andro ny fifidianana iny dia ny fanambarana voalohany dia mahakasika ny fanokafana ny fifidianana dia ny fizotrany ihany kosa ny fandroany dia raha ny amin'ny akapobeny aloha dia azo lazaina fa lamina avokoa raha miakapobeny ny fizotrany fifidianana nisy any ireo zavatra tsy tomombana isan-karazany fa ny tena tapavitrihana nandeha fidy dia izay raha antsika mahita iny fa latsaka tamin'ny 12 dia nahita izay fa latsaky ny 520 isanjato ny tapavitrihana hatreto aloha mbola tsy manana ny taremarika amin'izao fotoan'izao zay fa eo ampiketrehana avokana ihany zany amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana meva avizao no mahanaovanay ny déclaration préliminaire tantaranay hoe ohatrao fahitanay ny fizotran'ny fifidianana ny fanokafana ary ny fanisana ny vato famaranana fampifanakatonana ny mpifidianana efa natsidika eo teo ihany ny fanamarina nentinareo ny ivony safidiny amin'ny hoe ambany ny tapahavitrihana ho anareo inona ny nahatonga an'izay iza ny tompona andraikitra ny natonga an'izay sy ny tompona andraikitra angamba aloha sarotra ny anilika andraikitra amin'ny safa-mitranga toitony fa raha mizaka angamba le izy eo ihany koa ny hoe 100 ny isan'ny candidat latsaka ho sombavambahoaka kanefa na dia maro ireo olona ny latsaka dia vitsy ny tapavitrihana zany hoe tsy navita na ny taona ny olona dia hifidy angamba ny akabeazany ireo candidat ireo eo ihany koa ny fahitana hoe ny ankehitriny mahita zay fa ny fanaovana politika amin'ny akapobeny mihitsiny no hitan'ny vahoaka hoe meratsy eny fa na tamin'ny fifidianana filohampirenena zany satria raha ampitahaina tamin'ny fifidianana filohampirenena farany teo dia hitana hoe latsaka ihany koa ny tapavitrihana anefa tamin'ity ihany koa fifidianana solombavambahoaka ity vomainy latsaka dia nilatsaka le izy zay manambary zany hoe mila fanovana le vahoaka mila fanovana avy amin'ny mpitondra nefa ihany koa mangataka ezaka betsaka avy amin'ny mpandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny fanabeazana fitaomana dia hifidy mampaolo-pirenena dia ny vahoaka ihany koa manana didy raha taloha io adidy io tsy nomena tsy nanana zo ny vehivavy ny groupe vulnérable ny olona tahakany hoe ny mainty hoditra tamin'izany andro zany nampalahelo zany taloha ankehitriny manana an'izany zozatsika tokony hitsangantsika ny olona tsy manana ary tsy manana zazo zany ary efa tsy fidiny maika fa tsika malagasy izay nomena an'izay zo zay tsara angamba antsika mba misitraka an'izay zo hifidy zay zo maolona izay ary tsy tokony hamahivanana raha ohatra misy tsy fisiny ny tolotra politika zay hita hoe tsy mahafapo dia eo ihany koa afaka manao vatofotsy izy fa nefa zay kosa angambany efa choix safidy farany angambany zay fa raha mbola misy safidy dia aleo safidy mandeha mifidy mitondra ny zo mampaolo-pirenena nambaranao teo ny amin'ny hoe samy tompona andraikitra ny rehetrarehetra fa ianareo ihany koa hoe tsy mahatsiaro tena hoe manana didy tao anatin'izay hoe na ambany ny tapahavitrihan'ny mpifidy zay satria ianareo fiarahamonim-pirenena manabe ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany araka ny teneniko teo misy adidy raha manaiky hoe samy manana ny anjara tandrifiny azy na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpikarakara fifidianana ny senia na ny gouvernemanta na ny olo-pirenena rehetrarehetra azy fa raha aminay fiarahamonim-pirenena manokana dia hitanay hoe tsara angamba fa tonga ny fotoana nova fomba famindra amin'ny fanaovana ny sensibilisation sy éducation électorale ny fampianarana vahoaka hoe ohatr'izao ny antony tokony hifidiana ahoana ny fidiana dia hita hoe ankehitriny fa tanora sy vehivavy daholy
no betsaka amintsika vahoaka malagasy miandriny koa ny antsika amin'izao fotoana izao ny valiny ny fanady adiana nataon'ny staty tanora sy vehivavy mibetsaka eto amin'ny firenena dia raha ny fahitana azy aloha dia raha amin'ireo 10 ny candidat ireo dia raha ny vehivavy manokana ny jerena dia tsisy afa-tsy 13 fotsiny no vehivavy no latsaka ho candidat amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity izay antony ihany koa angamba manisa mahatonga ny tapavitriana ambany dia ambany ny tanora ihany koa tsy nanako ny atotanisa fa raha ny fahitako tomba maso fotsiny amin'izao dia hitako hoe vitsy dia vitsy ny tanora ary raha ampitahina tamin'ny hoe firy raha ny député latsaka taloha dia ireo ihany ny hitako hoe 151 ny isan'ireo député eo anivony antemeram-pirenena dia azo lazaina fa eo amin'ny 7-5 ireo dia milatsaka verina ny latsaka ho fidiana daholo izany hoe tsy miova zany ny tolotra fa ireo ihany angamba no hitan'ny olom-pirenena antony mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra izay eo ihany koa ny antony hoe ny andro nanaovana ny fifidianana dia latsinainy aorinan'ny sabotsy alahady andro fietsana angamba nararoatra be dia be na nararoatra andeha ny ala sasatra kely na nivoaka n'Antananarivo fa dia ambany dia ambany latsaka ny 520 araka ny hitantsika ihany. Onoa Hery Rason verina indray le olana amin'ny resaka lisy-pifidianana. Aiza ny tena hitanareo olana amin'izy io? Nahitana olana tamin'izy io tsy atapela-tanaka moa ny atotanisa fa ny mahakasika an'le izy fa raha ny atotanisa pela-tanako aloha ngamba ny afaka teneniko anareo amin'izao fotoana izao nahazo amin'ny alalan'ny laharana maitso eo pela-tananay laharana maitso anankitelo izy ity zany dia ny 03232 dia ny RTL kosa 03365 02323 ary ny Telma dia ny 034 30 810 20 io zany dia laharana maitso afaka iatsony olo-pirenena rehetrarehetra izay mahita tranga tsy mety kolikoly tsy fanaran-dalàna amin'ity fifidianana ity dia afaka miantso anay izy nandray teo amin'ny 780 ny antso voarainay manodidina an'io dia amin'izay sy antso 780 zay dia 120 amin'izay no misahana mahakasika ny bulletin tokana fotsiny hoe tsy mitovy ny isan'ny mpifidy sy ny bulletin unique azony zareo eo amin'ny le bureau de vote zay zany alongamany dia manodidina ny fikarakarana opération de vote au niveau an'ny senily izy mbola hitodika angataka fanampy fahazavana bebe mahakasika an'ny senily hoe inona no natonga an'izay zavatra izay fa tena marina tokoa aloha zay hoe nisy zavatra izay akoatr'izay ihany koa nisy le reo olona nisoratra anarana voasoratra anarana tanatin'ny lisy-pifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena kanefa kosa tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity tsy tao ny anarana tsy hoe tsy tao moa zany anarana fa mety ny akabeazan-tranga moa dia hoe lasa voasoratra tanatina birao-pifidianana hafa indray izy dia raha ny fanazavany seny moa zany dia 600-700 ny isan'ny électeur ny mpifidy dia rehefa mihoatra an'izay dia tsy maintsy namorana bureau de vote vaovao zareo ary rehefa nitenena ihany zay tanatin'ny fanambarana voalohany nataonay tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity hoe niakatra ny isan'ny mpifidy dia nisy niomitombo koa ny isan'ny birao-pifidianana koa zay ngamba ny antony natonga ny anisany koa nambany ny tapavitrena satria eo ny tsy nandeha nanantona ny fokotany ny mpifidy nanamarina hoe aiza ny bureau de vote misy anazy dia eo ihany koa nefa ny seni tsy nanamarina tsy nampandrea ny olona hoe tokony manasa ny vahoaka nanentana ny vahoaka mba hoe andeha verifie ny aiza amin'ny bureau de vote misy anazy dia zay ngamba natonga nyzay zavatra izay tamin'ny akapeany nisy ihany ireo zavatra hafa nitranga fa zay ngamba ny tena hoe amangivango ny zavatra tsy tomombana tamin'ny fikarakarana fifidianana fa raha tao ny fampitanany amin'ny fizotrin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha indrony sesy sy ty fifidianana solom-bavam-bahoaka ity nanaona nisy fivavana ve nisy fivoarana koa ve sa nanahoana zay fifidianana telo nataontsika izay tamin'izay fifidianana natao zay aloha azo misy lafiny azo lazaina hoe nisy fivana nisy lafiny ihany koa hita hoe nefa ny
tsisy ivana zany hoe somary eo ihany zany fa raha nitapavitrina aloha dia hita hoe ambany dia ambany a raha tenenina fotsiny zao a amin'ny tapavitrina tamin'ny nataonay hitanay tsikaritra hoe tamin'ny 12 ora ny andro fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny second tour dia 7 isanjato ny tapavitrina hitanay tamin'izay fotoan'izay tamin'ity kosa dia 7 isanjato no tapavitrina tamin'izay dia anisan'ny ihany koa nefa misy tranga hitanay hoe tsara marina ihany mba hoe mampavitrika amin'ireo candidat 700 ireo dia nisan'izay tamy alalany tetika asa fandio moa nanaovana an'izy ity le hoe tokony omena izy io zany dia hoe tokony omena mandritra alohan'ny andro fifidianana mandritra ny andro fifidianana aorianany andro fifidianana ary rehefa lany ilay candidat dia manao izy zany manao karazana fanekena amin'ny vahoaka hoe anatanteraka n'ireo tokony omena ireo dia ireo tokony omena ireo a dia manodididina ny fanarana lalàna aloha voalen'indrindra fa fampiroboroboana ny ady amin'ny kolikoly fanekena ny valim-pifidianana ary ny fanekena ny sotoavina mampamalaka azy dia raha amin'ireo candidat 10 amin'ny 700 ireo dia 8 amin'ny 100 amin'ireo nanaiky nanao sini an'ity tokony omena ity raha ampitahina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 9 ny candidat dia 12 ihany nanao ny sini an'izy zany hoe latsaka dia latsaka zany raha ampitahina tamin'ny titony ity tany angamba hitanay hoe le fiatsarana kanefa ihany koa misy ny lesoko mbola hitanay satria misy ny fanaranay maso nataonay amin'ny alalan'ny comité paritaire pour la charte na komity manara-maso ny fanantanterana le tokony omena dia nahita zay hoe le tsy fanajana aloha le pré-campagne iny aloha iarahantsika malala iny tsy nisy fivana firy angambany iny raha ampitahina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo le pré-campagne zay tsy voafaritry ny lalàna na ny CENI na ny HCC dia samy manana ny fanazavany ny zavatra iny dia teo ihany koa ny afisy sauvage ny fametana afisy eraky ny tanàna akoatra ny toerana tokony ametrahana ny afisy dia iny angamba ny rahantsika malala fa tsy fivana vomay ny aloha satria 10/700 ny isan'ny candidat vomay marary maso ny vahoaka mahita ny eraky ny tanàna lasa misy pollution visuelle angamba ny fahitantsika anazy dia io ihany koa tiako hoe somary niena ihany angamba ny ady hevitra manodidina ny tena hoe asan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena hita hoe bebe koa ny ady hevitra manodidina ny tena asan'ny filoham-pirenena tamin'ity angamba na ny vahoaka aza mitsy mahafantatra mazava tsara ina zany hoe asan'izany solombavam-bahoaka zany mbola iveriny solombavam-bahoaka ny tsotra hoe manamboatra lalakely manamboatra hopitaly manamboatra lalana zany lalana fa tsy lalana angambany lalana fa tsy lalana angambany no amboariny solombavam-bahoaka zany araky ny andiny 8 lalam-panorenana dia ny asan'ny solombavam-bahoaka tompoko dia ny mandany lalàna manara-maso ary manara-maso akaiky ny ataon'ny gouvernemanta ary manao tombanezaka manao évaluation ny politique publique na ny politique fanjakana amin'ny akapobeany dia zay ngamba ny asany fa ny natao raha nisy moa ny bilan tombanezaka bilan ny législature farantoina nataon'ireo député atsika reo parlementaire na isan'ny 10 taona zay niasana zany hoe 4 ka hatramin'ny 7 sy 10 lasa teo dia raha isaina dia 7 na 7 sy 100 teo ny lalàna texte de loi moa zany na ny fandaniana lalàna nataony fa tsy hoe lalàna lany teo nivon'ny assemblée nationale fa zay dia teo amin'izay ny akabeazan'izay dia convention accord ratification zany hoe fanarahana amin'ny ivelany akabeazany fa tsy dina hoe lalàna makasika ny etoetoerana zany zay ny tombanezaka natao eo zay isy totanisy zay hoe bezaka ny lalàna kanefa ihany koa tsy ny isany be ny tsara fa ny kalitao ny lalàna
hoe tena mifanaraka mietaeta ny vahoaka marina ve zay dia raha tsika nahita eto ihany koa ny lalam-pifidianana sy hitany hoe mbola tsy ampy mbola misy lesoka tokony arenina nisan'izany ny famerana ny fandanim-bola ataon'ny parti politika na ny candidat ilatsaka hofidiana zay zany mbola fa nisinisy ihany koa ny ezaka tahaka ny hoe nisy ny transparence na ny fangararana manodidina an'izay fifidianana zay. Nao ahoana ary ny hoavin'ny parlemanta raha miainga amin'io tapavitrian'io voafidy ara-dalàna izy ireo fa ny légitimité ny lafiny rarany ahoana ny mety ho fijerinareo an'izay? Zay aloha dia raha tsy raha mandingitsika dia hita hoe sarotra nytoetra tena solo vavany vahoaka vera zay aloha le démocratie na manao ianao na tsy manao dia zay ny antony ny karakarana fifidianana ary zay ny antony andehanana hifidy rehefa tsy mahatsapy ianao hoe tokony andeha hifidy dia zay ny antony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana le olona tsy tianao fidiana kanefa tonga eo izy dia tsy maintsy manaiky tsika satria zay no atao hoe démocratie ary zay ny antony andehanantsika hifidy mavesatra io adidy io tokony mandeha hifidy tsika mba ahafahana ananana mpifidy maro toerana aloha voalohany indrindra ary na tsy maro toerana ary zany dia tsy afaka manova iantsony tsika satria rehefa tsy mifidy ianao dia tsy afaka anao ninina iantsony nefa ihany koa eo efa latsaka tany iny ngamba ny fomba fitenenana fa aleo mibanjana no avy dia raha ny ampitaina tamin'ny nataony tsy ireo solombavam-bahoaka tamin'ny farany teo dia hita hoe tsy ampy ny fanarahantsika maso nataon'ireo solombavam-bahoaka ireo fa dia navela nanao an'izay nataony izy misy nitrangana kolikoly misy ireo fihetsika tsy mendrika ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'ny mampasolombavam-bahoaka azy tokony fitaratra eo anivony ny fiarahamonina tokony miezaka manara-maso zany tsika izay moa zany dia na amin'ny fiarahamonim-pirenena dia vonona anara-maso ny fahavitrihan zareo manatrika ny séance plénière ny travaux de commission na ny fanamboarana lalàna ny famakina lalàna voalohany indrindra rehefa avy any tolo-dalàna eo anivon'ny gouvernemanta dia reny rehetrarehetra zany ezaka anamboatra zay karazana site internet tsy ny safidy moa ny tenenako amin'ity fotoan'ity fa fiarahamonim-pirenena hoe ezaka izay anamboatra an'izay tranokala zay mba hahafahan'ny olona manara-maso amin'ny anarany fangararana hoe iza no nanaiky an'ity volavolan-dalàna ity iza no nanolotra an'ity tolo-dalàna ity nanaiky ve ty député anankiray ity sa tsy nanaiky tonga natrika ve izy satria raha iaraha malala ihany koa fa araky ny règlement intérieur ny voasazy zay tsy manatrika ny séance plénière ny session ordinaire ny assemblée nationale dia voasazy zareo misy raha vao tsy manatrika ny totalité ny séance plénière ray manontolo dia alana izy tsy ho déchu zany dia tratra ny déchéance izy amin'izay fotoana zay hoe tsy ho solombavam-bahoaka intsony eo ihany koa ny hoe voasazy izy raha vao tsy manatrika ny travaux de commission analana 5 isanjato ny karamany tsy karama moa zany tombotsoa solombavam-bahoaka moa zany tsy mandray karama izy fa tombotsoa ny anarany amin'izay fotoana zay dia 5 isanjato isaky ny tsy manatrika travaux de commission anankiray zay ny anaty règlement intérieur tamin'ny tao niveau-ny assemblée nationale farany teo fa ny amin'ity mbola zareo ihany moa ny anamboatra ny règlement intérieur inona fa mafimafy hoentitra kono zay le izy fa eto zay fiarahamonim-pirenena vonona anara-maso akaiky dia eo ihany koa mino fa eo ny vahoaka tsy anaiky tsony ny zava-mitranga toy izany fa mba hiaraka aminay tsy anaiky ny zava-mitranga toy izay iverena kely le mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ndray Herasson nareo ve nampiofana ny kandidana ny zay mety manodidina azy reny ny fahafahana mitory ny tena tiako atongavana dia ny amin'ny hoe mety ho azo atao hoe mampiena le hoe azo raisina fa tsy mitombona eny anivon'ny ACC marina dia marina tokoa raha mahakasika an'izay atao hoe contentieux électoral moa izy amin'ny teny baiko fa hoe torolalana ny ACC moa zany dia namoaka n'le torolalana manodidina ny contentieux électoral zay navoakany tamin'ny tranokalany ary zay ihany koa teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia nanao zay nampihely anazy faran'izay mafy inona fa ary engany mba andray an'izay zavatra izay ny parti politika ny
ny mpanao politika na ny fiarahamonimpirenena zay ihany koa dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny fifidianana filohampirenena teo, dia anisan'ny nametraka fitoriana teo anivony fitsarana avy lalam-panorenana. Zay angambany hoe tsara tao ary faly zay tamin'ny anisan'ny sosikevitray recommandation nay nataonay tamin'ny fifidianana filohampirenena teo dia hoe tsara tao tsara asina guide électoral na torolalana amin'ny fitsara amin'ny contentieux électoral zany amin'izay fotoan'izay mba ialana amin'ilay mitombona fa tsy raha tsy azo raisina zay zany dia ny nanao an'izay karazana sosikevitra zay dia faly zay fa dia niraisin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana ny sosikevitray dia nanao an'iny torolalana iny izy dia ny amin'ity ngambany mety fatara loatra ngamba raha amin'ity fifidianana ity fa ny amin'ny fifidianana manaraka zay anao karazana faindodra raha nio ady amin'ny impunité électorale moa zany tena marina ireo tsy maty manota amin'ny manofanaovana ny tsy mety amin'ny fifidianana ngamba ny rahantsika malala hoe fa betsaka ny fitoriana kanefa tsy mbola nisentsika hoe nandeha nigadra ny fifidianana ye tena rahantsika mahitsy zay dia zay nandeha ho ataonay amin'ny ity tetika sasafidy ity anisan'ny ho ataonay vaindondra raha amin'ny fifidianana élection communale ho avy manaraka eo hoe ahoana no afana manena an'izay impunité électorale zay satria tena tsy crédible mihitsy angamba ny élection ny fifidianana raha tsy atao zay dia zay nandehanao tetikasa anisany ihany koa fanapa-kevitra natao fiarah-miasa niaraka tamin'ny institution na maro samihafa anisan'izany synia ny ireo institution de lutte contre la corruption tahaka ny Bianco, ny CSI, Samifine, nisy ihany koa betsaka ireo fiarahamonim-pirenena iarana nanapa-kevitra iara iasa aminay hoe andaotsika anao paikady mba hanenana an'ity tsy maty manota amin'ny fifidianana ity fa tena ilaina le izy fa satria mampiena ny tapandraisana andraikitra sy zay rehetrarehetra manodidina zay. Amaranana ny fandarana ry rason ny afatra ho an'ny mpeno sy mpanaraka ny fandarantsika ie dia voalohanteny aloha ngamany dia hoe misotra besaka nandray anay atao amin'ny ifitoerana safidy nanome sehatra anay iresaka mandina ty fifidianana ity zava-dehibe tokoa ngamany ny fandehanana ny fidy fa tapitra maly ny fifidianana sy lombavambahoaka mbola ho avy ireo fifidianana isatsokaziny au niveau ny gouvernorat ngamba tsy haiko na mety isy iny araka ny lalam-panorena aloha ngamba dia tokony olona voafidy iny eo koa ny fifidianana élection communale dia manasa atsika tsirairay avy ny tokantrano any mba andeha hifidy re fa rehefa tsy mifidy tsika dia taka ny olona nandeha nigadra ihany taka ny olona taloha tsy nahazo ny alala nandeha hifidy mafy ny ady nataony olona taloha nahazona ny fidy io ka mangiavatsika antanandroa mba andeha hifidy fa io ny atidy voalohany indrindra amin'ny firenena fa rehefa tsy mifidy tsika dia tsy mananjo sika ohatra ny olona rehetrarehetra tsy mananjo ihany ka aleo tsy atao tsamahivanina ny adiny olona natao taloha mba nahazonany io zo hifidy io zay ngamany fa dia misotra betsatsika mianakavy misotra tokoa kasitrahana ny teo anivony fitoerana safidy tamin'ny alalan'ny rason va iny teto amin'ny fandarana mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko